Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. mpinamana tsy nifankafoy iandy sy sofaniry ny fanditra nefa izy roa reto indray andro tsy nahazo aina mihitsy sofaniry vokatra izany ka lasa ny taloha tany amin'ny andy namany mba hamelany elony tamin'izany fifandirana izany. Tsy nentina hamelany elony mihitsy anefa iandy na dia ny talao mafy aza isofaniry satria tara loatra hono ka tsisy ilany izany. Indray andro anefa nanao fahadisoana tamin'ny olona iray hafa ihany koa iandy ka rehefa tsy nentina hamelany elony io olona io dia teo voatsapany ny tsy nentina ataony tamin'ny sofaniry. Tsapany fa ay tokony ahy hamela eloka mandrakariva izy. Mbola tsapany iandy ihany koa fa rehefa mandatsy hamelany eloko ny hafa ianao dia ho tsapanao tsara izany tsy voavela eloko izany rehefa mangata-pamelana. Nanenjika ny andy mafy ny eritreriny ka dia nanapa-kevitra izy ny anantona ilay sakaizany teo aloha dia isofaniry izay tsy navela ny eloka. Tena natahotra iandy eona tamin'ny sofaniry sao dia ho avalony sofaniry aminy ihany koa izay natao taminy. Akory anefa ny atairany andy fa avy hatrany dia niazakazaka namihina azy sofaniry niaraka tamin'ny endrika miramirana ery. Nahatsiaro menatra iandy satria tsapany fa na dia nanao fahadisoana azy izy dia namela ny elony hatrany sofaniry fa tsy nanao tahaka izay nataony ka nandany hamela eloka. Eny tokoa ry mpiaino namana, impiry moa isika no efa nanao hadisoana ary impiry isika no be ambopody izy toerana. Andriamanitra nefa dia manaiky sy mamela ny elokontsika mandrakariva raha vao mangataka famelan-keloka aminy isika. Ninonina fahadisoana vitantsika. Tsy mbola nandahantsika mihitsy io Andriamanitra be fitiavana io fa mipetraka kosa ny fanontaniana hoe ianao ve mba mahay mamela ny eloko ireo olona izay nanao fahadisoana taminao? Dia ny mbola tsy tara dia aza miandro ho diso oriana loatra ka sanatria efa tsisy hamela eloka intsony ianao voatsiaro fa tena ilainao mamela ny eloko ny hafa. Mingavy ianao Jesosy anio anaiky amin'ny fotsotra sy madio hamela ny eloko ny hafa raha tianao ny ho voavela eloka. Koa amin'izany mivavaha toy izao ianareo ho Jesosy. Rainay izay any an-danitra, ho hamasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamelany ianareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Mateo 9:9, 9:5 sy ny 10, 9:12 ary ny 14 sy ny 15. División me pone fame, no
De l'hymne. Radio feo fanantenana. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Amkafaliana mandrakariva no iaonana aminao indray amin'ity anio ity dia miaraba mirary soa ary misaotra anao mbola manjoy mandrakariva izao fandarana izao. Ny namanao lantoarimisa joely no mitafa aminao ankehitriny amin'ity anio ity dia mbola iresaka kisary isika fa ny kisary iresahana dia ny kisary izay fieverany tena ho ambony. Eo amin'ny fiainana zany dia misy olona manana izay fomba fijery zay dia fijery hoe sary tonga lafatra mandrakariva no everiny sy tiany ipetrahana. Misy ny olona manko mihevitra ny tenany ho ambony ary ny fomba fijeriny fiainana fijeriny fiainana andavanandro dia afatoka be deaibe eo amin'ny fahombiazana eo amin'ny fiainana. Mifantoka amin'izany fahombiazana eo amin'ny fiainana zany mandrakariva isan'andro ny fijeriny izay ifampitahany mandrakariva
eo amin'ny fiarahamonina. Zany zavatra zany dia mahatonga ny olona anankiray mahita ny fahombiaza mandrakariva ary tsy mahita lafy ratsiny mandrakariva amin'ny fiainana fa lafy tsara foana no tiany iainana sy tiany aseho ary tiany ho fantatry ny olona sy ny fiseho velany rehetra izay iainana. Ka na inona zany ataony dia ny fikendrena izay fahamboniana sy lafy tsara eo amin'ny fiainan'izay foana no eritreretiny sy iainana. Izany dia mitarika tsy fahatokisantena indraindray fa ny herin'ny rehetra dia ahafantoka ao amin'ny fahombiazana izay ahazahoany maro-pitsimbinana zany. Ny olona zany izay mijery azy dia tokony ahita izay lafy tsara zay foana, ary raha misy olona miteny azy dia ny zavatra tiany hoeno avy amin'ny vavan'ny olona dia tsy misy afa-tsy fandokafana, tsy misy afa-tsy ny filazana fa tsara foana no ataony. Ny olona zany izay milaza ny tenany tahak'izay dia misy olana iainany ao anatiny ao, satria ny olona tratra an'izay zavatray dia tsy hainy mifandray aman'olona izay mahita tsy fahombiazana eo amin'ny fiainana. Fa ny olona tia ny fandraisana dia ny olona ambony tahaka azy, ny olona izay everiny fa mahomby eo amin'ny fiainana mandrakariva no tiany iainana, tiany ifandraisana, tiany ifaneraserana, fa tsy te halala olona akoatran'izay izy ireny. Ny zavatra tahaka izany ihany koa dia mitarika ny olona izay anao tsinitsinina ny hafa, manilikilika ny hafa, manao tsinitsinina ny hafa, indrindra fa manao zinona mihitsy re olona izay eritreretiny fa tsy manana fahamboniana tahaka azy. Olana lehibe ary olana goavana nefa no asetriny zany zavatra zany, satria ny olona manana zay fijery manambony teny zay dia tsy afaka mandiny tena eo amin'ny fihetsiny na eo anatrehan'ny olona, na misy olana aza eo anatrehany dia tsy afaka ny anetry tena mihitsy izy, ary tsy afaka ny aiky fa misy olana any anatiny any. Ny olona tratra an'izany ihany koa matetika dia tratra ny atao hoe tsy fahalalam-pomba, maniratsira olona, mamazivazy olona, manambany olona, ary izay mihitsy no matetika isian'ny olana eo amin'ny fiarahamonina andavanandro, satria ilay olona manambony tena dia manao izay anaratsiana sy amelezana mandrakariva ny olona tsy mahomby, ary tena hoe manambany tanteraka, dia miteraka ny olana ara-piarahamonina. Misy ny fifandonana ara-pilana, misy ny fifandonana ara-pijery, dia sarotra be ny mandamina ilay olana rehefa avy eo, satria samy mijoro amin'ny heviny ny tsirairay avy. Koa ny zavatra tiana tenenina de hoe azo tsaboana tsara io zavatra io, ary azo atao tsara ny mieritreritra ny hafa, na dia ao anatin'izany hoe fiveratena ambony zany aza ianao. Fa ny zavatra tena mahatonga an'io hoe fanambonitena io dia misy izy io avy amin'ny ankonana na avy amin'ny ray aman-dreny. Zany hoe ny ray aman-dreny dia liana amin'ny fahombiazana eo amin'ny fiainana mandrakariva, liana amin'ny fahombiazana eo amin'ny ara-tsosialy sy ny ety ivelana. Tsy mijery izay ilain'ny hafa izy fa
izay ilain'ny tenany sy ilain'io zazy io ihany no tena katsahany mandrakariva. Izany zavatra zany a dia lazaina amin'ilay aman-dreny hoe tsy de tsara loatra ny mitarika ny zanakao zany ao anatin'izay zavatra izay hoe tsy mahita afa-tsy fahombiazana mandrakariva, fa tsara raha ampianarinao ny zanakao hoe eo amin'ny fiainana dia tsy maintsy misy ny olana sy ny tsy fahombiazana. Koa dieny mbola any am-piandohana zany, mbola eo anatrehanao ny zanakao, eo ankonanao ny zanakao, ray aman-dreny a dia ampianaro izy ahalala zany hoe misy ny olana, misy ny tsy fahombiazana, misy ny tsy fisiana, ary misy ny fetra izay tsy azo ioarana. Zany no atao hoe fanabeazana izay hitarika ny zanakao ao anatin'ny fahaiza mitondra tena eo amin'ny fiarahamonina. Ny ahafahana mitsabo izany ihany koa dia miainga eo amin'io olan'io no ahafahana mitaiza sy mitsabo ny zanakao. Rehefa sedra olana zany, ny olona zay manana zay fahamboniteny zay, eo izy no tsara hitsabona azy, eo no ampahafantarina azy fa io olan'io de tsy maintsy misy, io olan'io de tsy maintsy setraina eo amin'ny fiainana. Ary ao anatin'izay fizedrana ny olan'izay dia eo koa no hitaritana n'ilay olona zay tratrana io fanamboniteny io mba ahafahany mahatoko tena, ahafahany mahatsapa fa ilaina ny fahatokisantena. Satria ny olona tratran'ilay fanambonitena araka ny voalaza teo aloha dia olona tsy mahatoko tena, ka rehefa tratran'ny olona izy a dia ampianarina amin'izay mba ahatoko tena, eo ny hitsabona azy. Dia averimberina aminy izay resak'izay, averina aminy isan'andro isan'andro zany zavatra zany, izay mitaky asa avy amin'ny ray aman-dreny, mitaky asa avy amin'ny fiarahamonina. Fa ny olona tratran'izany tsinona dia olona izay matetika misy alahelo any anaty any, kanefa ilay alahelo any anaty dia tsy tafavoaka vokatry ny fiheverantena ho ambony mandrakariva. Koa raha tianao ray aman-dreny aza ny tonga ny zanakao ho voatsabo dia avereno matetika fa misy eo amin'ny fiainana ny tsy fahombiazana, misy eo amin'ny fiainana ny olana, dia tsabony izy mba hiverina ao anatin'izay zavatra zay, mba hananany fahatokisantena ka ahafahany indray mamoaka ilay kisary tsara izay ilaina sy takian'ny fiarahamonina. Dia irindra ho azy ary irindra mandrakariva ny fiarahamonina miainga vaotokantrano ary mivoaka eny amin'ny fiarahamonina sy ny ara-tsosialy rehetra eny. Fahaiza miaina mampilamin-tsaina. Izay no azona tolotra indray tamin'ity androany ity a, ametrahana ny mandra-pioana ho amin'ny manaraka indray. Iavunampu reareaku masulu ifiti fanetetenare faetimaha oampiana rua izarukuvulu detaratisulu oampiana rua tarika ambasadora ahayanume faetiatena divularena befiankana fanay manduraka izarafiti tuani Kristi.
miavonampo reareako basolo ifity fanetretena be fa ety mahary o ampianaroa pianaroa omalemy fanay fa maherivay karaha miteny tsy laitrefanimana fanay mahatoky sisay filamatratrany tsy mba be aiay radio feo fanantenana miavonampo reareako basolo ifity fanetretena be fa ety mahary o ampianaroa reareako basolo ifity fanetretena be fa ety mahary o ampianaroa izarokovono toetraratsy solo ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube feo fanantenana awr manolotra ho anao ilay feo fanantenana ny dia hoeo amin'i Kristy. Ny ilan'ny mpanota any Kristy. Raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho. Lioka 12 ka ny 9:20. Nanana eritsaina ambony sady nijoro ny olombelona tamin'ny voalohany. Tanteraka izy tamin'ny ara-batana ary nifanaraka tamin'Andriamanitra tamin'ny ara-panahy. Nadino fisainany ary masina ny faniriany. Kanefa noho ny tsy fankatoavana dia niasimba ny heriny ary ny fanaovana mamy fovelona noho ny solotoerana ny fitiavana. Noho ny fantikan-dalàna dia simba mihitsy ny toetrany ara-panahy, ka raha ny herin'ny tenany ihany dia tsy azony natao ny hanohitra ny herin'ny ratsy. Tonga babony Satana izy ary ho babony mandrakizay raha tsy Andriamanitra no namonjy azy tamin'ny fomba manokana. Ny zavatra nokendren'ilay mpakafanahy, izany hoe ny devoly, dia niandrava ny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny namoronany ny olombelona, ka natonga ny tany hoe ndoza sy faharavana. Amin'izay dia asehony fa ireny fahoriana ireny
dia vokatry ny asan'Andriamanitra tamin'ny namoronany ny olombelona. Fony tsy mbola nanota ny olona dia nanana firaisana mahasambatra tamin'ilay hiafena ny rakitra ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Araka ny voalaza amin'ny Kolosiana 2:7. Fa noho nanota izy dia tsy nahita fifaliana tao amin'ny fahamasinana intsony, ka dia nitady izay hierena lavitra mitavan'Andriamanitra. Ary mbola toy izany ihany no toetry ny fotsy voaova. Tsy mifanaraka amin'Andriamanitra izy ary tsy mahita fifaliana mifiraisana aminy. Tsy mahafinaritra ny mpanota ny hoe eo anatrehan'Andriamanitra. Tena tsy tiany mainty ny fikambanana amin'izay masina. Raha vela hiditra ny an-danitra azy izy dia any amin'izay misy fo mifanaraka amin'ny an'ilay fitiavana tsy manam-petra dia tsy hahafaly azy akory izany. Ny heviny, ny zavatra tiany sy kendreny dia ny fanohitra amin'izay manetsika ireo olona tsy manantsiny poninao. Ho tahaka ny feo manivaka ao amin'ny mozika tsara ny lanitra izy, no toerana hampijaly azy ny lanitra, ary ny zavatra tena iriny dia ny hery ny tavan'ilay fanazavana sady fototry ny fifaliana any. Tsy didim-pitsarana foana avoaka an'Andriamanitra ny mandroaka ny ratsy fanahy tsy ho any an-danitra, fa ny tsy fahaizany mifaly amin'ny fiarahamonina amin'ny mponinany. Ho tahaka ny afo mandevona eo anatrehan'izy ireo ny voninahitr'Andriamanitra, satry ny le vonina mba tsy hahita ny tavan'ilay maty hanavitra azy. Ratsy ny fotsika nefa tsy haitsika ovana izy, araka ny teny hoe aizany misy madio ateraky ny tsy madio, tsy misy na dia iray akory aza. Joba 4:14. Fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory izany. Hoy ny voalaza amin'ny Romanina 5:7. Ny fampianarana, ny fanamboarana ny toe-tsaina, ny fampiasana ny sitrapo ary ny fikirizana dia samy manana ny anjara raharahany avy, nefa eto dia samy tsy mahakehaka ireo. Mety ahatonga fahatsarana ivelany amin'ny fitondrantena ireny, fa tsy mahay manova ny fo, tsy hainy ny manadio ny loharanony fiainana. Raha tia kiala amin'ny toetra feno fahotana ny olona mba ho tonga amin'ny fahamasinana, dia tsy maintsy misy hery miasa ao anatiny, dia fiainam-baovao izay avy any ambony, ary Kristy izany hery izany. Ny fahasoavany ihany no mamelona ny fanahy maty, ka mitarika azy ho eo amin'Andriamanitra sy ho amin'ny fahamasinana. Izany no nilazan'ny mpamonjy hoe, raha tsy hateraka indray ny olona, izany hoe raha tsy mandray fo vaovao, faniriana vaovao, fikasana vaovao izay mitarika azy ho amin'ny fiainam-baovao, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy. Araka ny voalaza amin'ny Jaona 3:7. Fa tsoa-kevitra mampidi-dozany hoe ny any ilaina dia ny ampitombo ny toetra tsara efa ao amin'ny olona raha teo. Izao ny voalaza amin'ny Korintiana 2:2. Fa ny olona izay araky ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay any ny fanan'Andriamanitra, fa fahadalana aminy izany, sady tsy azony satria araky ny fanahy no amantarana izany. Azagaga noho nylazako tamina hoe tsy maintsy hateraka indray ianareo. Hoy ny voalazan'i Jesosy voarakitra ao amin'ny Jaona 3:7. Ary izao koa ny voasoratra ny amin'ny Kristy ao amin'ny Jaona 2:1. Izy no ny sim-piainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Dia manampy izany izay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 4:9-12. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay ahazontsika famonjena. Tsy ampy ny mahatsintsy fotsiny ny amoram-po sy ny alemem-panahin'Andriamanitra ary ny fitiavany araka ny maharay azy. Tsy ampy
ny mahalala tsara ny fahendrena sy ny fahamarinany lalàny ary ny mahita fa izany lalàna izany dia miorina eo amin'ny fitiavana mandrakizay. Nahalalan'izany rehetra izany Paoly apôstôly ka nanao hoe: manaiky aho fa tsara ny lalàna, masina ny lalàna, masina ny didy sady marina ny tsara. Nefa tsy maintsy nanampiny izao teny izao tamin'ny ngidiny fahoriam-panahy sy ny fahaverezam-panantenana nazo azy. Romanina 7:12. Izaho kosa namidy ho andeviny ota, dia mipaka ery amin'ny 14 Romanina 7 ihany. Naniro masina sy marina ny apôstôly Paoly, nefa tsy hainy samy irery ny tratrarina izany. Dia izao no lazainy eo amin'ny Romanina 7 ka ny 14. Indrisy olo mahantra, iza no anafaka ahy amin'ny tenany ity fahafatesana ity? Tahaka izany no fitarainan'ny fotorotoro eran'ny tany rehetra hatrany hatrany. Nefa tsy misy afa-tsy sy valiny iray monja no azo asetra ireo rehetra ireo, dia ity voalaza amin'ny Jaona 1:7 izany: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Betsaka ny tarehin-javatra izay nentin'ny fanahin'Andriamanitra hanazava izany fahamarinana izany mba hatonga azy ho mora azo ny fanahy izay maniry ho afaka amin'ny entam-pahotana. Rehefa nandositra ny ala tao an-tranony iray ny Jakoba no ny fahotana vitany tamin'ny nanambakany an'i Esau, dia tsarony nitambesatra mafy taminy ny fahadisoany. Voatery nandao ny fonenana izy ka nanjiona samy rery, tafasaraka tamin'izay rehetra nahafiadanana ny fiainany, ary ny hevitra izay nitambesatra tao an-tsainy mihoatra no ny hafa rehetra dia ny fahatahorany, fa ny fahotany no nahatapaka ny firaisany tamin'Andriamanitra sy namoizany azy. Nidaboka nandry ny ala sasatra tamin'ny mpahoriana teo amin'ny tany mangadiady izy. Nanodidina azy dia tsy nisy afa-tsy avoana mangingina, ary teo amboniny ny abakabaka feno-kintana. Kanefa raha mbola natory izy dia nisy fahazavana mahagaga hitany. Indro teo amin'ilay tany inandriany nisy tohatra ngeza be manjavozavo niakatra ho amin'ny vavahadin'ny lanitra indrendra, ary teo amboniny nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina. Avy teny an-tampony be voninahitra no nandrenesan'ny feon'Andriamanitra manambara fampiononana sy fanantenana. Tahakan'izany no nampafantarana an'i Jakoba, izay nifanojo indrindra tamin'ny ilainy ny fanahiny sy ny fanirian'ny fony dia mpamonjy. Ary indreny hafaliany sy ny fankasitrahany rehefa fantany fa nampanota azy izy, dia nahita lalan-kiverenana sy kambanana amin'Andriamanitra indray. Mampiseho an'i Jesosy ilay mpanelanelana tokana amin'Andriamanitra sy ny olona, izany tohatra mahagaga hitany tao amin'ny nofy izany. Izany tarehin-javatra izany ihany koa no nampiasain'i Jesosy raha niresaka tamin'ny Natanaela izy ka nanao hoe: ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Jaona 1:1-12. Noho ny fivadiana dia tonga fahavalon'Andriamanitra ny olona, ary tafasaraka tamin'ny lanitra ny tany. Tsy azo atao ny vezivezy eo amin'ny hantsana manelanelana azy roa. Nefa no Kristy dia tafatambatra tamin'ny lanitra indray ny tany. Ny fahamendrehan'ny tenany no nataon'i Kristy tetezana teo amin'ilay antsana izay noadiany ny fahotana, ka dia afaka ny famoivoy tamin'ny olona ny anjely. Alain'i Kristy amin'izao fahalemeny sy ny filany fanampiana izao ny olombelona izay efa lavo, ka akambany amin'ilay loha ranokery tsy manapetra. Kanefa ho foana ny fiheveran'ny olona androso, ho foana ny fikilezanay nataony amin'ny fanondrotany ny toetran'ny olombelona, raha tahany ataony tsirambina ka adininy lay hany loha ranom-panantenana sy famonjena atolotra azy.
zao ny voalazo amin'ny Jakoba toko 1:7. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Tsy misy fahatsara-toetra tena tonga lafatra raha lavitra azy. Ary ny lala tokana mankany amin'ny ray dia Kristy. Fa hoy izy ao amin'ny Jaona toko 4:4. Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Fitiavana mahery noho ny fahafatesana no itiavan'Andriamanitra ny zanany ety ambonin'ny tany. Tamin'ny nanomezany ny zanany dia lanitra manontolo no indraina foiny ho antsika. Ny fiainan'ny mpamonjy, ny fahafatesany, ny fanelanelana nataony, ny fanompon'ny anjely, ny antso ny fanahy masina, ny fiasan'ny ray ambonin'ireo rehetra ireo sy amin'ny alalan'ireo rehetra ireo, ary ny fandraisan'ny vahoaka ny lanitra anjara tsy ankijanona amin'izany dia samy ampiasain'Andriamanitra daholo amin'ny fanavotana ny olona. Ka dia banjino ilay fanatitra fanalam-boady mahagaga izay natao antsika. Aoka isika hiezaka halala ny haben'ny asa sy ny herim-po izay lanin'ny lanitra hanavotana ny very ka hitondrana azy miverina ao an-tranony ray. Tsy misy hevitra ambony na fiasana manan-kery kokoa azo nampiasaina, na oviana ka tsy nampiasaina. Ny valisoa tsy hita-pesipeseny na tehirizina ho an'izay manao ny tsara, ny fananana ampifaliana ny lanitra, ny fiarahana amin'ny anjely, ny firaisana amin'Andriamanitra ray sy zanaka sy ny fitiavany, ny fanatsarana sy ny fampitomboana ny hery rehetra ananantsika mandrakizay moa irendrehetrareny ve tsy ampy amporisika sy ampiezaka antsika anao fanompo-pitiavana avy amin'ny fo ho an'ilay mpamorona sady mpanavotra antsika. Ary ao an-danin'izany ny fitsaran'Andriamanitra izay voalaza fa amelezana ny fahotana, ny tambin'ny ota tsy azo ialana, ny fietreny toetsaitsika, ny fandravana faran'izay samy aseho ny ten'Andriamanitra, irendrehetrareny dia mampitandrina antsika mba tsy ho latsaka amin'ny fandriky Satana. Tsy hevitra ny famindrapon'Andriamanitra ve isika? Inona indray moa no azo ny atao mihoatra noho izany? Andeha isika hikambana marina amin'ilay tiantsika tamin'ny fitiavana mahatalanjona. Aoka isika handray ny hery no manina ao antsika mba hahatonga antsika ho voova tahaka ny endriky Kristy sy ho tafiditra amin'ny firaisan'ny anjely ary ahita fity amin'ny ray sy ny zanaka sy hanana fiombonana aminy. Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany. Radio feo fanantenana. Natrahanao ao
AWR téléphone 034 06 797 62 032 75 379 74. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Fifaliana ho andreny miaona aminao ry namako mpiara-mianatra soratra masina ary manonona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao ny tenako. Fanantenana eo anivon'ny hotakotaka. Zay ny lohatenin'ny lesona izay iarahantsika indray mianatra androany. Mialohan'izay aloha dia tsara isika raha ametraka izao fotoana izao hoe ho am-pelatanan'Andriamanitra. Mivavaka isika.
ry rainay izay ny an-danitro rainay amin'ny alalan'i jesosy kristy ianao tsy mafoy anay ianao ao anatin'ny ady ianao dia miatrika eo na fifaliana ny ainanay dia eo foana ianao indrindra moa ao anatin'ny hotakotaka andriamanitra azo antenaina ianao andriamanitra aro ho anay ianao ideraina omena voninahitra ianao mamela nefa ny eloko e satria na tsara toninina ary ianao izay kosa dia mpanota tsy mendrika koa dia okanao amindra fo amela ny eloko e tahito namako izay miara-mianatra ny soratra masina amiko ty satria tsy misy azonay atao raha tsy metehitra aminao meo anay fananao masina ampianatra anay amin'ny anaran'i jesosy no angatana izany amen. Fanantenana eo anivon'ny hotakotaka. Ny bokin'ny salamo dia mampiasa fiteny ara-tandindona. Ny ankamaroany zany dia saika mampiasa an'izay zany izy ao anatin'ny boky sy ny salamo ao. Raha makasika ny fiteny miresaka amin'ny fanavozana ty planeta anty kosa nefa dia ny fiverenan'i Jesosy ihany no azontsika antenaina hanatanteraka an'izay fanavozana zay. Rehefa ho avy Jesosy dia isy fiantraikany amin'ity planeta misy antsika ty io fiverenan'i Jesosy Kristy fanondroana io. Ny Baiboly dia mitantara fa hiantraika amin'ny vatolampy zany. Isy akony amin'ny ranomasina izany. Io tany iainantsika io dia tsy laitra hitsanganana io fa iororo. Ororo tany be izay mbola tsy nisy tahakan'izany no hisy eto ambonin'ny tany. Ary tsy ireo ihany fa izay rehetra monina sy velona eto amin'ity tany ty dia tsy maintsy hiaran'izany avokoa. Ary indrindra moa izao fitondram-patsakanandra olombelona nampitondra fahoriana nandritra ny arivo-taona maro teto amin'ity tany ty zao. Amin'ny farany dia ho fongana tanteraka ireo fahefanareo, ho foana tanteraka ny faratsiana, ny fahoriana. Rehefa nampitondray ny taranak'olombelona izany dia tsy ho hisy intsony, ary izay ny toky sy hery ho antsika. Ka dia asaina ianao mba hiandany amin'ilay Andriamanitra mandresy, efa nandresy ary mbola handresy, fa ho resy avokoa izany rehetrarehetra izany. Menomenina mafy ianao hoe mafy ty fiainany ty. Tsy mandainga ianao, saingy tsarovy hisy farany izany. Fa ny fanontaniana mipetraka fotsiny dia hoe ho levina hiaraka amin'ilay faratsiana sy ilay fahefanana mpitondra faisana ny vahoaka nandritra ny taona maro ve ianao, sa mba anisan'ireo mpandresy miaraka amin'i Jesosy. Ny Daniela 7 dia mampiseho amintsika zay zavatra hitranga amin'ity tontolo misy antsika ty. Mampiseho izy fa ny ranomasina misamboaravoara hipoiran'ireo firenena rehetra eto amin'ity tontolo misy antsika ty. Misy ihany koa ny rivotry ny ady, ny fifandonana mitsoka eo amin'ny ranomasina, tsy iza ny ranomasina fa ny jentilisa. Dia niteraka fanjakana ny fandimby ireo ady saritaka araka ny nofy nomenan'ny Nebokadnezara izay nentin'i Daniela moa fanazavana azy tamin'izay fotoan'izay. Mitsangana ny fanjakana teo aloha ary rodany ny aty aoriana. Nefa ilay aty aoriana tsy mavaha olana akory, fa vao maika mitondra loza ho an'ny tany mamonina aza zany. Raha ny zava-misy dia hitantsika tsara fa ny mpitondra rehetra eto an-tany naiza naiza dia mampiseho ny toetra ny mampanota azy izy, aseho ny fa tena tena izy tahaka antsika ihany izao sy ianao. Noho izany dia tsy hitondra vahaolana ary tsy hamaha olana mihitsy zany. Andriamanitra irery ihany no afaka hamaha ny olana amin'ny alalan'ny fivian'i Jesosy Kristy indray eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Tsy misy na iray aza amin'ireo fanjakana naseho an'i Daniela tamin'ny alalan'ny nofin'ny Nebokadnezara ireo no azo lazaina fa fialofana azo antoka ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Na dia tsara kokoa aza noho ny hafa aza ny sasany. Fantantsika nefa fa vahoakan'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Toy izao ny voalazan'ny Filipianina 4:7-20. Filipianina 4:7-20.
ary ho an'andriamanitra raintsika anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay amen. Rehefa miresaka mandrakizay mikasika an'andriamanitra ny baiboly dia mandrakizay tsy misy fahataperana izany. Ady sy korotana, fijaliana, fahoriana tahaka ny hoe tsisy fitsarany mihitsy misy eto amin'ity zao tontolo zao ty. Maheno lahazanady ianao amin'izao fotoana iresantsika zao. Naiza mifandringana ny olona mampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika. Tsy raharahiana tsony zany fahamasina ny aina zany. Amin'Andriamanitra nefany dia zava-dehibe amin'Andriamanitra zany rahalatsaka zany. Tsy raharahian'ny olona tsony zany amin'izao fotoana izao. Ka manoloana an'ireo korotana sy ady gidragidra maro samihafa ireo dia misy ilay mandrakizay. Tsy inona io fa ny seza fiandrianan'Andriamanitra maharitra mandrakizay dia ny fanjakany zany tsy ho foana mihitsy. Ny Ezekela 1:9 dia miresaka toy izao. Ezekela 1:9. Ary teo ambonin'ny eloelo izay teo ambonin'ny lohany dia nisy endriky ny seza fiandrianana mitovy volo amin'ny vato safira. Ary teo ambonin'ny endriky ny seza fiandrianana dia nisy ohatra ny endriky olona. Io dia fahitana nomenan'ny Ezekela io raha mbola tetỳ ambonin'ny tany izy. Nahitany ny voninahitry Jehova. Io Jehova io dia haritra mandrakizay io. Na dia vovoka sy kankana ary sika olombelona ny foronina tao amin'ny vovotany dia tian'Andriamanitra indrindra. Ary azontsika tao ny mifikitra manantena an'io fanjakan'Andriamanitra io. Ho avy fanjakan'Andriamanitra io. Ary tsy ho ela intsony dia manahoana ny fiomananao ny amin'izay. Nampianarin'i Jesosy anefa hisa vorovoro ary vao maika aza hisa vorovoro ity tontolo misy antsika ity arakaraka ny mahatombotra ny fotoana iverenana. Azonao vakiana ngeny Matteo 4:20. Azontsika tao ny mifikitra mafy am-pinoana na inona mitranga eto amin'ity planeta misy antsika ty noho ny fahafantarantsika fa mifeny toe-javatra rehetra Andriamanitra. Ary tsy maintsy anatanteraka amin'ny fikasana izy. Inona moa le fikasany? Ny fikasany dia tsotra. Tsy iainanao amin'io fijaliana mahazo anao io. Tsy hitabatabanao fa mafy ny fiainana. Tsy eritreretanao fa tena tao tsy misy lalaka-ivoana mihitsy izany fa fahoriana, fijaliana, fiakaran'ny vidim-piainana sy ny sisa. Ny zanak'izao tontolo izao dia tena mivaky loha mihitsy fa mafy ny fiainana. Ianao, izaho, anisan'ny miaina eto amin'ity tany ity. Tsy midika akory izany fa hoe tsy miatra amiko izany. Tena miatra amiko izany. Fa saingy rehefa hananantsika kosa ilay toky an'ilay Jehova Andriamanitra namorona asy anao, nanamboatra n'izao tontolo misy antsika izao, ary nampanantena fa ho avy, dia tokony hanana toky anao fa tsy hamelanao irery izy. Izao ny voalazan'ny Salamo 4:7. Ny 9:7. Salamo 4:7. Ny 9:7. Ny tabataba ny fireneny samihafa, ny kotrakotrana ny fanjakana maro. Nanonona amin'ny feony izy, Jehova ilay izy ka niempo ny tany. Jehova ny tompony maro no momba antsika. Andriamanitra Jakoba no fiarovana avo antsika. Manahoana ny toky anananao manoloana zany teny fikasana zao. Amin'izao fotoana izao dia tsy tsara ny fizotra ny toe-javatra misy eto amin'ity tany misy antsika ty. Tsy hatsara intsony io fa hitotongana hatrany. Ka raha eto ny anantenantsika, ametrantsika ny fanantenantsika, ny fitokisantsika, dia tadidio fa ho potika hiaraka ho levina eto. Zao kosa nefa hafa mihitsy ny fisehoan-javatra rehefa ho avy Jesosy. Fanantenana lehibe ho aso anao zany. Miteny fotsiny Andriamanitra dia miempo ny tany. Zany no Andriamanitra tiako mba hinonao, ho itokisanao ary hianteranao tanteraka. Misy manantena fa anova ny fomba fijerinao ny firaisantsika androany. Tadidio tsara fa manoloana an'ireo ady sarotra ireo zany dia zao,
misy fanantenana eo anivony zany hotakotaka zany. Tsinona io fa ilay Jehova ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Ny amin'izao fotoan'izao manko dia zao. Tsy tsara ny fizotra ny toe-javatra ary tena tsy atsara zany fa vao maikidy tongany. Rehefa ho avy Jesosy dia tena iova tanteraka ny fisehon-javatra rehetra satria io fiaviany Jesosy io rery no afaka andamina sy anamboatra izao toe-javatra miotakotaka izao. Horavan'Andriamanitra ny fanjakana rehetra eto ambonin'ny tany dia ahorony mandrakizay kosa ny fanjakany. Ataovy izay anananao toky fa rehefa ho avy Jesosy dia anisan'ny olom-bojeny. Hatrendreny fiarako aminao androany misaotra ny teknisianina nary napita amin'ny feo ho any amintsika. Mametraka amin'ny veloma mandrapitafa mandra-peona entindray ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko. Antokopihira Imprimerie Adventiste. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana novokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR.